Hafa kely ary tena miavaka ny endrim-panabeazana atolotry ny akany Arivosoa eto tsy Anosibe amin'ny boriboritany faefatra eto Antananarivo renivohitra. Mitaiza sy manabe ireo zanaky ny mponina sahirana eny amin'iny faritra Anosibe sy ny manodidina iny ny akany. Na dia miatrika ny fanadinam-panjakana mahazatra toy ny BBC sy ny BAC aza ny ankizy-beazana eto dia mifantoka kokoa amin'ny fitaizana ny maha-olona sy ny lafiny sosialy ary ny fanofanana arak'asa hoy Ramatoa Emma Taleny Sekoly. Zanak'olona sahirana toy ny dokera, mpitarika posy, mpanasa lamba, mpivarotra amoron-dalana mba te ho tafita sy hitovy amin'ny zanaky ny mpanana ny eto aminay dia ho fanina mba ho tafavoaka amin'ny fiainana izy ireo hoy ny Taleniny akany. Mididina ny 500 isan'ny beazinay sy ny tanora-pifana manodidina ny Fokotany 520 eto amin'ity faritra faefatra ity. Ny endrim-panabeazana atao amin'ity École de la Science et Canéricité dia tsy mitovy amin'ireny école classique ireny satria ny tanjona anay dia ny anana an'ireto ankizy sy tanora antsoina hoe avenir aminay. Ny tanjona dia mba hanabe hisikolokolo an'izy ireo mba hiala amin'ireny asany iray aman-jeniny amin'izao fotoana izao izay toy ny dokera eny Anosibe, mpitaona brika, indrindra ny mpatsaka rano sy ny mpanasa lamba izay tena ialana tanteraka ka nanao formation professionnelle izay, izany hoe mianatra manao restauration, mianatra ihany koa manao informatique, mianatra commerce, indrindra ny développement durable ahafahan'ireo tanoranay mba mivoatra rehefa any aoriana any. Izahay anefa manenjika ny fanabeazana sy ny fampianarana eo anivon'ny fanjakana izany hoe ny ministera mampanao izay CP, BBC ary indrindra koa ny baccalauréat ka ataonay mifandanja ny formation professionnelle sy ny matière fondamentale. Izay izany no endrim-panabeazana eto aminay. Izahay moa dia tsy miantso hoe mpampianatra fa ny antsonay dia mpanabe dia beazina dia tanora-piofana. Izay izany ny endrim-panabeazana eto amin'ny akany Arivosoa. Tsy mora ny ahatongavana amin'izany fa tena mila paikady sy fomba fiasa miavaka ary indrindra mila mpanohana sy mpiara-miombonantoka. Anisan'ireny Taina Razafinjoelona izay efa taona maro izao no nifandray tamin'ny akany sy ny vezivezy teny nitondra ny fanampiana ara-torohevitra sy ara-pitaovana. Misongadina amin'izany ohatra ny fananganana ny fitoeram-panofanana momba ny informatika izay ahitana solosaina miaraka amin'ny connexion wifi efa ho 5 taona latsaka izao. Sady mampivoatra ny saina sy ny fahaizana mampahalalana no manampy ireo mpianatra amin'ny fanoratana boky izy ity satria manao karazana mini mémoire aorian'ny fikarohana ataony izy ireo. Nanamafy hatrany araka ny efa ambarany matetika Taina Razafinjoelona raha nitsidika ny akany ny zoma lasa teo fa mahatafita ny fianarany. Tsy maintsy mandalo fianarana ny fiainana hoy izy ary mila mijoro, mianatra, mivoatra hatrany isika. Ka tafiditra ao anatin'izay fivoarana sy fandrosoana izay indrindra dia anambarany fa hisy ny fanohanana ireo tanora mendrika afaka ny fanadinana baccalauréat ka hianatra eny amin'ny oniversite manomboka amin'ity taom-pianarana ity. Samy manana ny nofinofiny moa ireto ankizy etsy amin'ny akany Arivosoa Anosibe ireto. Ao ny teo mpisolo vava, misy ny teo dokotera, ao ireo maniry ho lasa enjeniera amin'ny informatika. Azo tanterahana tsara izany raha mianatra tsara sy miezaka hatrany. Tena vonina hiatrany fiainana izahay hoy izy ireo ary manana fanantenana.